Vaon'ny zavakanto kosa efa mizotra araka ny tokony izy ny fanomanana ilay fampisehoana voalohany amin'ity taona ity izay karakarainy ny tarika ambondrina tolotra ho an'ny mpankafy amin'ny rahampitso ihany koa ny rakikira vaovaon'ny tarika araka izany dia fampihaonana eny amin'ny lapan'ny kolotsaina sy ny fanatanjahantena eny ny mpankafy ny tarika ambondrina sy ny tarika ambondrina ekalo ireo hira vaovao eo ihany koa ireo hira nahafantarana ny tarika hatramin'izay. Androany no natomboka ny fikarakarana rehetra ny amin'ny fiatrehana ny fampisehoana izay hototosain'ny tarika ambondrina rahampitso alahady. Vao maraina moa dia efa tonga teny amin'ny lapan'ny kolotsaina sy ny fanatanjahantena ireo teknisianina nametraka ireo fitaovana ara-teknika rehetra izay ilaina mahakasika ny fampisehoana. Efa vonina tanteraka araka izany ny tarika. Zao anatsika maintsy moa zany fa tatoerana atitsika zao dia inona moa zany fa mamaraparana an'ireo zavatra mety hoe mbola mampiahiahy kely fotsiny sisa fa en général zany efa mipetrapetraka daholo ny rehetrarehetra dia efa no fitsapana feo zao rehefa feo dia mitio kely rapitso maraina kely fotsiny ngambany alohan'ny idiran'ny olona dia efa izy. Ny ambiance moa zany io tsy miankina aminay rery io fa ohatrany hoe hoan'ny olona zay efa mpanaraka ny tarika moa zany dia efa mahafantatra hoe ohatrohatran'izao le fiarahana mifety dia hoan'ireo zay vo avy koa dia jereo ny ataon'ny be da be dia hitanao fa tokony hafinaritra aloha eritreritra zay fanentanana moa zany tsy hitako intsony hoe inona no fanentanana ao atao fa fisaorana sady ngamba no apetrako. Manodidina ny 570 eo ireo olona fantatra fa ho avy mandritra ny fampisehoana. Ny tapakila raha teo dia efa lany tanteraka nanomboka ny alarobia lasa teo. Ahatra ora telo eo ny fampisehoana izay omeny tarika ary tsy ho latsa-danja amin'ireo fampisehoana izay efa fanaon'izy ireo hatr'izay ity ho tanterahana rahampitso ity. Marihana fa amin'io fotoana io ihany koa no ivoahan'ny rakikira faha 9 ny ambondrina izay mitondra ny lohateny hoe Avozoko.